Ry afa-malala nomen'Andriamanitra tompo-pahasoavana indray isika. Natratra izao andro ny tompo izao dia nio alahady 12 ny volana Jona izany. Andro nataontsika hivavahana. Heverana indrindra ny fiainam-panahy ary ametrarana ny fiainana ranofo eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha riavana isika iombone ho amin'ny fiainona ny afatry ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ankalaza sy ideran'ny tompo hivavaka ary sika ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitra. Reto izahay amin'ny anaran'i Jesosy dia miombona indray amin'ity fotoana maraina ity. Sotranao amin'ny fitahiana rehetra izay nomenao anay nandritra izay herinandro lasa izay ary hanomboka herinandro vaovao indray anio, andro voalohany amin'ny herinandro. Sotranao raha afaka mba manokana izany ny fiangonana ho andronao tompo, andro izay hanompoana ianao Andriamanitra ka heverana manokana indrindra ny amin'ny fiainam-panahinay. Dia misaotra indrindra ny fitahiana rehetra izay nomenao anay tompo ary aviary vangeo ny fona tsirairay avy mba halahala ny zava-dehibe izay ataonao anay ao anatin'ny famonjena ka mba hiainanay izany ary ho hainay ny manaja anao tompo. Fa namasino havao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsara araka ny Luka 9 dia manomboka eo amin'ny 1 ka hatreo amin'ny 5 no mofinaina ho antsika ny indray riavana. Luka 9 ka hatramin'ny 5. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy ary ny mpianany nanoto salom-bary ka rehefa nokosokosoiny tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny Fariseo sasany nanao hoe nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy. Fa niditra tao an-trano'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa. Nefa madiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy tompony sabata ny zanak'olona. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy riavana. Mampanjaka ny fahefan'ny tompo no lohahevitra mbola hampanjintsika moa amin'izao volana Jona izao riavana. Ary izay indrindra no horaintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao arak'izay hita eo amin'ny 5 mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy tompony sabata ny zanak'olona. Izay maneho riavana fa manana ny fahefana amin'ny sabata Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra nomeny antsika ho mpamonjy tonga hitady tsy hamonjy ny very ary dia tanteraka ho amin'i Jesosy ny famonjena antsika riavana. Raha miresaka sabata moa tsika dia mahatsiaro indrindra ny lalàn'Andriamanitra satria ao anatin'ny lalàna izany Genesis 20 da dito ny didy 10 dia ny didy 4 no manambara an'io mahatsiarovana ny andro sabata hanamasina azy izay tonga indrindra apetraka fa ho andro hivavahana izany ny andro sabata teo amin'ny jiosy. Milaza izany ny soratra masina riavana ary betsaka indrindra ny fepetra izay tsy maintsy arahana mikasika izany sabata izany tsy voalaza antsika eto izany
Fa ny zava-dehibe izay ho tsaroantsika ry havana dia hoe tompony sabata ny zanak'olona dia Jesosy Kristy izany. Raha ny tantara matiny jerena eto, ny fariseo ange ka efa namandrim-pandrika an' Jesosy izany hoe ny andro izy dia nijery izy hoe hanao ahoana marina ity ataon'i Jesosy ity mikasika ny sabata, mikasika ny lalàna izay nomeny mba ho tandremana izany. Ary dia ao anatin'izay indrindra no nahitany Jesosy eto izay nataon'i Jesosy, izay nahitan'ny fariseo eto izay nataon'i Jesosy ry havana mikasika ity sabata ity izany. Fa ny tantara moa dia manambara hoe tena niomana amin'izay ny fariseo hanao izay hahafaty an'i Jesosy. Hitantsika ery amin'ny andininy ambany ery izany dia ny andininy faran'ny 12 izany tezitra izy ireo ary dia nioky tamin'izay anaovany an' Jesosy ary dia nikendry mihitsy izy izany ny hamingapingana an' Jesosy ry havana. Isika amin'izao andro ny filazantsara izao kosa rehefa mandinika tsara isika dia ny zava-misy mantsy hita eto amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 15 dia Jesosy Kristy izay nahita ny mpianatra izay nokosikosoka tamin'ny tanany ny salohim-bary ary dia nihinana izany, izany hoe nohanina izany vary izany raha ny hita eto. Zavatra tsy fanao izany amin'ny sabata satria noana izy dia nihinana tahaka ny Davida araka ny fampitahana izay nolazain'i Jesosy eto ry havana. Ary dia mbola mitohy moa io amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12 eto amin'ity Luka 9 ity ihany, Jesosy nanasitrana lehilahy maty tanàna anankiray tamin'ny sabata. Ny foto-kevitra eo amin'ny sabata ry havana, raha ny fampianarana no jerena, ny voalohany dia izao hoe fankalazana ny fahariana izy io izay nataon'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny Genesis 2 izany ny andininy 1 fa nitsahatra anie Andriamanitra tamin'ny fahariana izay nataony tamin'ny andro fahafito ka nanamasina izany tokoa ka ny foto-kevitra ry havana dia mipetraka hoe fankalazana ny faharian'Andriamanitra izany andro sabata izany. Ary dia tsy ataontsika kristianina ambanin-javatra mihitsy izany fahatsiarovana ny fahariana nataon'Andriamanitra izany. Ary ny fahariana jerevantsika dia ao amin'i Jesosy Kristy. Fahariana vaovao no nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tsy mijanona tsika ny amin'ny fahariana voalohany fa iny dia fahariana efa potika soloa nisy fahotana tany ry havana. Dia potika soloa ny fahariana izay nataon'Andriamanitra. Fa eto amin'i Jesosy Kristy kosa fahariana vaovao no nataon'Andriamanitra dia nahary an'izao tontolo izao any amin'ny fiainana izy ry havana. Fa ny faharoa koa ry havana raha mijery tsika amin'ny Ezekiela 20 ka hatramin'ny 12 dia famantarana indrindra izay nasain'Andriamanitra mba hataon'ny zanak'Israely ny amin'ny namonjen'Andriamanitra azy teo amin'ny fanandevozana tany Egypta. Ka rehefa nitondrazany voaka avy tany Egypta Jehovahandriamanitra dia hoy izy hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no hanamasina azy. Fankalazana izany ry havana fahatsiarovana koa ny famonjen'Andriamanitra azy teo amin'izany hoe tany fanandevozana izany. Inona moa ny fanandevozana antsika ry havana? Tsy inona fa Satana angeny manandevo antsika. Ka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nentin'Andriamanitra indrindra namonjena antsika ry havana. Ny andro voalohany amin'ny herinandro izany nitsangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia maneho indrindra fa nanome antsika ny famonjena izany Jehovah Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny nitsangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Hitantsika ry havana. Tsy foana velively ny foto-kevitra izay iorinan'ny sabata ary manana dia tsika kristianina tena tsiaro izany satria tompony sabata ny zanak'olona. Hain'i Jesosy Kristy ary ry havana ary asa indrindra izay ataony ny manova
izany fampianarana teo amin'ny fombafomba izany, ary indrindra teo amin'ny lalàna izay nisy, satria any Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Tsy te hoe hanafoana ny fanarana ny sabata ara-pomba fotsiny izy, fa ny tena zava-dehibe tiany Jesosy ambara ry havana dia mahazo manamboatra ny sabata fahefan'i Jesosy Kristy zany mba azahoana maneho ny famonjena antsika, mba azahoantsika mieritreritra koa fa tafita isika ho amin'ny fahariana vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro iny. Tsy ny andro ny zava-dehibe, tsara daholo ny andro nataon'ny Tompo, fa mba miavaka ny anokanantsika izao andro anankiray izay mba ho fiderin'Andriamanitra. Misy asa tokoa izay azontsika atao raha ny eto zao dia hoe ahitany hoe noana reto mpianatra reto dia mba nikarakara sakafo ho azy izy, ia, dia nihinana an'izany, satria tanteraka zany ny tenin'i Jesosy aza adino ao amin'ny filazantsara araky ny Matio 5:17 ilazan'i Jesosy zany nge tsy avy andravan'ny lalàna, fa tanteraka tao amin'ny Jesosy ny lalàna, ny fombafomba rehetra. Ary zay maha-kristiana antsika mijery indrindra izay nataon'i Jesosy, mianatra izay nataon'i Jesosy ary manaraka izany foto-kevitra izany. Ary ao ny asa soa koa izay ambara eto namonjy ilay lehilahy maty tanana Jesosy dia nanasitrana izany. Tsy azo atao nge izany, fa nataon'i Jesosy zany ry havana. Isika mantsy dia marinina amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa tsy amin'ny lalàna velively izany. Tsy fombafomba ary no entintsika manompo an'Andriamanitra sy mivavaka, fa ataontsika araka ny fanahy zany. Ko andeha ry havana mitaonantsika ny tenin'Andriamanitra, andehantsika mba hanao ny asan'ny Tompo koa ka mba hevitra be ny amin'ny fanahintsika, ka dia ahony tena sika amin'ny zavatra rehetra, ka hieritreritra koa ny mandrakisaintsika isika ry havana. Indro ary meteza isika mba hanokana zany andro izany ho fotoana hivavahan'ny olona rehetra ny amin'ny tempolo na ny amin'ny fiangonana, ho fankalazantsika ny fahariana vaovao izay nataon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Jesosy, ary indrindra koa ho fahatsiarovantsika ny famonjen'Andriamanitra izay nataonao tsika tamin'ny alalan'i Jesosy dia ilay nitsanganany tamin'ny maty zany. Fa raha tsy natsangana Kristy, foana ny torotenitsika, foana koa ny finoantsika, foana indrindra koa ny amin'izay fiainantsika ho mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Dia misamia ary mahereza ry havanao manompo ny Tompo amin'ny fifaliana sy amin'ny finoana fantary koa izay inonao. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka tsika, ry Andriamanitra ranaiza any an-danitro dia misaotra anao izay. Raha nomenao anay ny teninao tamin'ity andro ity, notoriana sy nampianarina anay. Indreza ny fahefanao Jesosy, fa asehonao zao fa eo ampelantananao ny zavatra rehetra, ka dia ianao no mitaona anay sy manamarina anay ny eo amin'izay fombafomba mpivavahana tokony ho arahanay Tompo, dia anehoana indrindra an'i Jesosy Kristy ireny. Ampianaro an'izay tsy hainay izay Tompo, ary dia tahimba iorina tsara ao amin'ny Jesosy Kristy ny finoanay. Dia misaotra indrindra Jesosy noho izany. Mametraka feno ny fiainanay eo aminao ary izay ny anio, ny ampitso, ary ny mandrakizay. Ampianaro anay izay tsy hainay eo amin'ny lalam-pamonjena Tompo. Ao ny fitoriana amin'ny filazantsara izay miandry anay rehefa avy mandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy. Ao koa Tompo ny fianarana ny teninao izay tena hery lehibe ao anay ny mianatra izany, dia ampianaro izay mba ho tia hianatra ny teninao koa. Ampianaro anay izay tsy hainay eo amin'ny famonjenao Tompo, ka ho tonga fiasam-pamonjenanao ane Izaia tsirairay avy. Tompo ampitomboy ny finoanay, vavaka izay ho an'ny marary, naizanaiza misy an'izy ireny, ao izay rehetra miantso ny anaranao, ao koa izay entinay amam-bavaka Tompo, dia ianao mba hasitrany, na any amin'ny tobo izy, na any amin'ny hopitaly izy, eny na ao an-tokantrano azy. Sitrahana amin'ny anaranao Jesosy ny olonao ka mba ho resy lahatra eo amin'ny fanarahana anao ane.
dia mametraka fen'ny fiainana eo aminao ary izay ny anio ny ampitso ary ny ho mandrak'izainay tompo a dia tario lalana mba hianompo anao. Misaotra Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy ary no anirinay sy angatahanay ny vavakay ary dia sitraka indrindra ny mangataka izany amin'ny anaran' Jesosy ary ampiarahanay indrindra ka farananay amin'ilay vavaka izay nampianaran'i Jesosy zany izay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay an'io izay hanina sasa ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo any ry havana izao tsodrano izao ka ho fitahiana ho antsika rehetra ary Andriamanitra ray izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny rehefa miatra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo dia mandehana ary ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ary tsarofaty anao Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.